Le tetikasa zany a ny fandikana azy amin'ny teny frantsay dia projet moyen de subsistance alternative pour la sécurité alimentaire et revenu eo anivon'ny firenena anankiefatra dia amin'ny anankidimy zafady dia aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana dia Madagasikara, Comores, Seychelles, Maurice ary Zanzibar izay nosy kely any amin'ny firenena tanzaniana. Ny antony tanjon'ny tetikasa dia fanatsarana ny fiainan'ny mponina any ambanivohitra indrindra fanatsarana ny vola miditra aminy sy ny asa fiariny amin'ny alalan'ny fompiana tantely. Io tetikasa io izay vatsian'ny FIDA na Fonds international de développement agricole vola dia efa nanomboka tamin'ny taona 2014 nisy mpamokatra tantely 500,000 efa nofanina tao anatin'izay tetikasa zay dia isika zao amin'ny andiany faharoa mandritra ny taona manaraka indray 2018 hatramin'ny 2021 zany ilay tetikasa dia mbola anatsara ihany ny fomba famokarana tantely eto Madagasikara sy eo anivon'ireo nosy efatra manodidina antsika ireo. Raha ny eto Madagasikara dia mbola malalaka tsara fitrandrahana tantely mbola maro koa ny olona afaka misehatra izany fiompiana tantely izany satria ny fiompiana tantely tsy dia mandany fotoana firy fa karakaraina izy ny maraina dia afaka manao ny asa sanina andavanandro any rehefa tontolon'ny andro zany. Ny olana kely eo amin'ny tantely fotsiny dia ny fahasimban'ny tontolo iainana satria araka ny fantantsika hoe ny tantely dia any amin'ny voninkazo sy ny zavamaniry izy maka ny mamy ny fanambarany amin'ny tantely dia rehefa sendran'ny raha ohatra hoe misy doro-tanety sy ny fahasimban'ny tontolo iainana zany dia tsy lavorary le tantely na marary izy. Nefa fantantsika ihany koa fa ny tantely dia anisan'ny bibikely anankiray miaro ny tontolo iainana amin'ny resaka pollinisation dia rehefa miompy tantely ihany koa ny tantsaha dia miezaka izy mamboly hazo misy mamy tantely ka izany zany le tetikasa fiompiana tantely dia anisany ihany koa miaro ny tontolo iainana no mpiompy tantely. Ny tao anatin'ito tetikasa niaraka amin'ny CPI ito tamin'ilay andiany voalohany no nahafahantsika niala tamin'ilay aretina varoazy izay namely ny tantely teto Madagasikara. Ny tetikasa ICP zany miaraka amin'ny FIDA nanao fikarohana manokana tamin'ny fomba fiadiana amin'io microbe bibikely izay mihinana ny tantely na ny varoazy io. Dia fantantsika moa ankehitriny fa efa andalana fanafoanana an'izay aretina tantely izay tsika eto Madagasikara vokatry ito tetikasa ICP sy FIDA. Ny fomba hahatratrarana ny tanjon'ny firenentsika zany amin'ny fampivoarana ny fiompiana tantely dia mazava ho azy fa misy aloha ny fampiofanana indrindra zany ny tanora eo amin'ny fanamboarana an'ilay ruche izany hoe miteraka asa manokana mihitsy izany hoe fanamboarana an'ilay toro-tantely. Dia eo ihany koa ny tetikasa isan-karazany izay vatsian'ny FIDA-vola sy ny mpamatsy vola hafa ao anatin'ny ministèren'ny fambolena sy ny fiompiana izay afaka manampy antsika amin'izay fanamboarana toro-tantely izay. Marina moa fa hoantsika eto Madagasikara manokana dia ananantsika eto ny akora rehetrarehetra manao an'izay toro-tantely izay tsy ohatra ny any amin'ny firenena hafa zany izay voatery manafatra hazo sy akora ny amin'ny firenena hafa.